ampitombona ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra rainay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Tomponay ianao. Misaotra indrindra ny amin'ny fahasoavan-dehibe omenao anay isan'andro, tsy voavidinay vola izany, ary asehonao amin'ny fiahina ny fiainanay, amin'ny fanomezana an'izao tombonandro izao. Misaotra indrindra Tompo, arovy izay, tantano izay, momba anay, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Amin'izao fiandohan'ny herinandro voalohany, andiniantsika ny lohahevitra hoe mifampahery ny mpino izao ry havako, dia tonga ao an-tsaina ny fanontaniana manao hoe fa maninona tokoa ary moa izany tsika no mila mifampahery? Dia rehefa nijery aho dia ao amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny 11 no hoe hoentsika mamaly an'izany fanontaniana izany. Ity Tesaloniana voalohany toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny 11 ity dia milaza ny amin'ny fiavian'i Jesoa. Ho avy tapoka izy, ho avy tapoka ny andron'ny Tompo. Io dia miaraka foana zany amin'izay le hoe fiavian'i Jesoa zay, le hoe andron'ny Tompo. Avy tampoka ary tsy azo hitoviran'ny velona rehetra izy io. Eto dia manao ohatra tahaka ny fahararian'ny vehivavy bevoka hiteraka. Hita eto amin'ny andininy 7 amin'ity Tesaloniana voalohany toko 5 ity izany. Tsy variana amin'izao fiainana izao ny zanaky ny mazava, izay mifanohitra amin'ny zanaky ny maizina na koa ny hoe zanaky ny alina matory amin'ny alina, fa miambina ka mijoro mitafy ny fiadian'ny mazava, izay maharo azy tanteraka, tsy manano fahampotehana sy ny fahatezeran'Andriamanitra izy, araka ny hita eo amin'ny andininy 7 sy ny 10, fa ahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Dia eto ary no andeha ho vakiana ry havana ity Tesaloniana voalohany toko 5 ity, ny andininy 10 sy ny andininy 11. Andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesoa izany. Jesoa izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona aminy isika, na mahatsiaro na matory, koa amin'ny fananara sy ny fahampatanjaha tahaka ny ataonareo ihany. Amen. Ry havana, eo am-piandrasana ny fiavian'i Jesoa Kristy Tompo isika, tahaka ny vehivavy hoy ny ohatra teo, vehivavy bevoka, marary, mihety jaza. Tahaka izany avokoa izany ny olombelona tsirairay rehetra, tsy misy afaka miala amin'izay fotoana hiavian'ny Tompo izay. Eto ary no milaza ny soratra masina fa reto zavatra reto no ataontsika. Voalohany, miambina; faharoa, miaro tena amin'ny ratsy; ary fahatelo, mifampahery. Mifampahery mba hiaraka hatratra ny fiverenan'i Jesoa, ilay fahatongavany indray ry havana. Miaraka mifampahery toy ny mifampitantana izany tsika, mba tsy hisy ho latsaka an-dalana. Izay no antony mahatonga antsika miteny hoe mifampahery ny mpino. Koa misy kilalaon-teny te mahereza ary, mahereza mifampahery. Amen. Vavaka ary isika. Dia misaotra anao ary izay Tompo fa ho avy ianao ary ho avy tapoka. Ho ampianaro izay, hampio izay mba hiambina isan'andro isan'andro koa, dia mba hiaro tena amin'ilay ratsy, ary indrindra indrindra mba hifampahery Tompo. Irarianay tokoa ary irianay izay manomboka eo amin'ny ankonana taranaka farasy 5, dia samy miaraka hitsenana ao amboninahitra amin'ny fiavianao Jesoa Kristy, ary ahery handresy ny ratsy rehetra amin'izao fiainana izao. Dia amin'ny anaranao naovanay izany vavaka izany Tompo. Amen. Dia ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.